ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Famiraba tsika rehetra rehefako malala tratra ity alatsinainy fa 7 ny volana aogositra ity zay atsiarovatsika manokana ny manana toerana manokana eo antantarana FJKM satria ny alatsinainy fa 7 aogositra taona 2020 sy 700 no fotoana nanambarana Pahabemaso teo anivon'ny fifarana ny sonda lehibe voalohany tamin'ny Tomasina sabotsy io ny fahaterahan'ny FJKM. Ny alahady 20 aogositra kosa no fanomboam-pivavahana fitokanana izany FJKM izany. Noho izany dia fahamiraba loatra izany manatataty manatantara izany. Dia manona ny fiadanana tompo riavana amintsika mianakavy. Ny boky ny oabolana toko 7 no mofainantsika riavako oabolana toko 7 ndiny voalohany ka hatramin'ny 12. Fakino minaran'i Jesosy. Anaka, aza manadino ny lalako fa aoka ny fonao hitandrina ny didiko. Fa andro maro sy taona ela iainana fiadana no anampiny anao. Aoka tsy andao anao ny famindrampo sy ny fahamarinana. Afezo eo ambozonao zany. Ary soraty eo amin'ny fonao tahaka ny amin'ny vato fisaka ka dia azo fitisy fahalalana tsara eo anatrehan'Andriamanitra sy ny olona ianao. Matokia Jehovah amin'ny fonao rehetra fa aza miankina amin'ny fahalalanao. Maneky azy amin'ny alehanao rehetra fa izy handamina ny lalanao. Aza manao anao oindry. Matahoran Jehovah ka mivadiny ratsy. Dia ho famelombelona ny nofinao zany sy ho fanamandona ny taolanao. Mankalazan Jehovah amin'ny fanaranao sy amin'ny voaloam-bokatao rehetra ka dia ho feno ny tafitafy ny fitoeram-barinao ary oatra ny ranom-boaloboka eo amin'ny vata fanatazanao. Anaka, aza manamaivo ny famaizan Jehovah ary aza tofoka amin'ny fananarany fa izay tiany Jehovah no anariny dia tahaka ny ataon'ny ray amin'ny zanaka tiana. Ray masino manamasinana ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Lefako malala ny andiny ny 5 sy ny 9 no entina mampahery anao. Matokia an Jehovah amin'ny fonao rehetra fa aza miankina amin'ny fahalalanao. Maneky azy amin'ny alehanao rehetra fa izy handamina ny lalanao. Rehefako malala nanaitra ity andiny tsoratra masina ity tsy dia voazamin'izao ankehitriny ihany. 20 taona latsaka kely zao no nahampitandrina dia zay ary avako malala vao nitory nananazava ity andiny tsoratra masina ity. Nefa kosa andiny tsoratra masina zay fantatro hatry ny mbola tanora. Fony mbola tamin'ny vanim-potoana ny antsoina hoe service national dia nanao service national tany Mantasoa tamin'ny faraparany taona tany amin'ny taona 20. Dia rehefa nanao service national tao amin'izany toerana izany dia trano nipetrahako zay trano napetranomen'ny ny CEG sy ny lycée moa zany atona reo mipetraka dia kristiana ilay mpampianatra ny tombiasako trano tao ary dia io soratra io no novataniko tao amin'ilay trano zany hoe nisy tableau ngeza be zany dia teo amin'io tableau io lay soratra tableau ohatran'ireny hosodoko iny zany saingy soratanana ilay soratra tsara tarehy dia navelan'ilay mpampianatra teo amin'io trano io rehefa lasa izy dia navelany ho tombiasiny zay olona hipetraka ao amin'ilay trano. Dia zany mipetraka tao amin'ilay trano dia nanaitra mafy andiny soratra masina oabolana toko 3 sy 5 ary dia
nandritra ny arzary nandritra ny fiainako tamin'ny ambaratonga ambony rehetra teny amin'ny université dia napetrako tao amin'ny efitrano satria zaho koa dia mipetraka tamin'ny taky ny mpianatra rehetra tamin'ny fotoanandro nakamarony mipetraka tamin'ny antsony hoe cité universitaire dia mba mipetraka tamina cité universitaire andritry ny taona maro ary tsy mipetraka tamin'ny cité universitaire ihany fa mipetraka koa tamin'ny séminaire tany hoe rehefa tonga am-pio manam-pitanana dia mipetraka indray tamin'ny séminaire ary dia noetiko nanaraka napetrako tamin'ny rindrina rehetra izay nonenako itendintsy ohatra masina ity tsy ilay tabilao nomen'ilay olona akory ilay tabilao nomen'ilay olona dia mbola nijanona tao amin'ilay trano zany rehefa vita ny service national dia navelako tao ihany ilay tabilao napetraka ilay olona fa ilay soratra kosa dia masaka tao an-tsaiko ary napetrako ihany koa ilay soratra nataoko tsara tarehy dia napetrako tamin'ny efitrano izay nandritra ny tom-pianarana na io tany amin'ny toeram-panamanam-pitana tany amin'ny séminaire na io teny amin'ny université itediny ohatra masina terikehitriny dia soran'Andriamanitra fa zany teny zany no hoetiko mampahery anao na nomen'Andriamanitra hoetiko mampahery anao matoki an Jehova amin'ny fonao rehetra fa aza miankina amin'ny fahalalanao maneky azy amin'ny alehanao rehetra fa izy andamina ny lalanao tamin'ny taona 5 tanoandry afaka malala dia nisy filoha amerikana anankiray na mbola candidat izy moa tamin'izany fotoana zany tsoina hoe Jimmy Carter dia marina fa be dia be ny filoha amerikana no nitonona hoe kristianina fa fantatra zany na ny ankehitriny azy fa izay nanaitra tamin'ity candidat ity tamin'izy nanao ny fampelezan-kevitrany dia nanaitra ny rehetra dia izy niteny ampahabe masina na hoe za dia kristianina 10 taona zao no niovako fo 10 taona zao no nibebahako ary 20 isan'andro no mandoalika ho ity candidat ity ary dia raha ambarako aminareo mpahabe maso fa raha toa ka lany na marina kokoa ny politika izay hitondrako ny firenena na ny ezahako hitondrako ny firenena na ny ezahako ety ny anivon'ny firenena dia mifanaraka amin'ny soratra masina tsy anjarako ny tsara izay mety nitondrany le olona raha teo koa tsy fantatro fa namaky ny gazety boky maro izay nandritra ny taona maro na hifitarako ny hoe nisy olona nijoro vavolombelona tahaka izany fa zavatra nanaitra dia ny zavatra nanaitra dia ny famakianana maro isan-karazany an-gazety tsy atsoratra ary betsakarana ny teny manao hoe ohatry ny edala sanatry aiza veko satria Jimmy Carter dia ireo mpanao gazety maro ny teny manao hoe satria ny Jimmy Carter ny initial zany ny anarany dia J sy C dia ireo nanesy manao hoe mitovy amin'ny initial ny Jesosy Kristy zay angamba no nahatonga azy samy JC zany zay angamba nahatonga azy ho miteniteny foana tahaka zany be dia be zany ny olona zay ataontsika hoe nanaratsy ary betsaka nanakiny fa nisy kosa ireo olona tamin'ny fotoanandro nieritreritra manao hoe satria taoarinany ataontsika mamarina koa hoe taoarinan'ny scandale de Watergate zay tamin'ny andro ny Nixon no nitrangany ity toe-javatra ity zany hoe nahatonga ity fifidianana ity ary dia nyrehetra dia manao hoe mila olona tsy hoe politika vaovao mihitsy no andrasana fa olona hitondra zava-baovao ara-panahy tsy hoe lafin-javatra amboamboarina intsony no tadiavina tamin'ny zavatra zany zany fa tena fivahana ara-panahy mihitsy ny tena zava-dehibe noho zany dia betsaka no nyteny manao hoe ity ny olon'ny situation na olona zay andrasana ankehitriny avelantsika azy satria resaka tantara fa izao rehefa ko malala zay nanaitra tamin'ny fampelezan-kevitrany dia teny manao hoe miankina amin'Andriamanitra matoky an'Andriamanitra eto rehefa ko malala dia ity boky noambolana ity dia mitona anao zany ny andininy fahaenina mitona anao manazava aminao manao hoe raha matoky an'Andriamanitra ianao raha manaiky azy ianao amin'ny alehanao rehetra fa tsy miankina amin'ny fahalalanao dia andamina ny lalanao izy dia izany rehefa ko malala
asa zay mahamaika anao eo ampian'olona tenin'Andriamanitra. Inona ny tianao bolina tena ho maika ho tsaronao? Dia zay mahamaika anao indrindra nefa no tenenao bolana eto dia nanananao fiainana milamina. Iza ry havako malala no tsy maniry fiainana milamina? Iza amin'ny olombelona ankehitriny no tsy maniry fiainana milamina? Iza koa nefa no manana izany fiainana milamina zany ankehitriny? Eto ry havako malala dia ny boky ny ohabolana dia manoro lalana mazava ary azo tanterahana, azo iainana, azo tratrarina, azo ananana izany hoe fiainana na lalana milamina zany. Hoy izy manao hoe izy handamina ny lalanao. Inona le lalana? Ilay lalana ry havako malala ny boky ny ohabolana dia nofinao, zay nofinao amin'ny fiainanao, ny vision enao. Hoe mba inona mba vision amin'ny fiainanao? Izay le lalana. Hoe mba nofitra izao dia mba zao izay vision zay na zay nofinao zay dia raha ohatra ka ataontsika hoe ao anatinao ny finiavana tsara dia tonga projet zay, tonga tsy mijanona ho nofo fotsiny fa tonga fikasana, tonga tetikasa, tonga lahatrasa, tonga fanatanterahana mihitsy zany. Ary dia izay ny antsoina hoe lalana. Tsy ilay nofo ihany fa ilay tetikasa na ilay faniriana. Ary tsy ilay faniriana ihany fa tonga dingana ina mihitsy, tonga fanatanterahana, tonga lahatrasa, tonga fiatrehina ilay faniriana izay tiana tanterahana. Zay no antsoina hoe lalana. Dia hoy ny boky ny ohabolana manao hoe tratranao zany, vita milamina zany, milamina zany fanirianao zany, zany nofinao zany, raha toka matoky an'i Jehovah ianao amin'ny fonao rehetra ary tsy miankina amin'ny fahalalanao, maneky azy amin'ny alehanao rehetra fa izy andamina ny lalanao. Zay rehetra aloha afaka malala ny hoe ahoana no ahatonga anao hanana fiainana milamina. Mazava zany zay. Io tsy hedikevitra fa ilayntsika ny fiainana milamina, ilayntsika ny baradrarantsika ny nofontsika. Fa izao ry havako, inona ny atongavana amin'izany? Voalohany dia izao, mitoetsaina miabo fiankinana amin'Andriamanitra voalohany. Fanakaiky ihany ny teny hoe matokia an'i Jehovah amin'ny fonao rehetra sy ny hoe maneky azy amin'ny alehanao rehetra. Mifanakaiky, tsy tena mitovy fa mifanakaiky. Zany hoe mba hatonga anao fiainana milamina dia izao ny fahatokiana ao an'Andriamanitra amin'ny fonao rehetra ary ny fanekenao azy amin'ny alehanao rehetra. Voalohany dia izao, ilay matoky dia mino an'Andriamanitra zany, mino an'Andriamanitra. Tsy hoe amin'ny zavatra atao zany, tsy hoe mihevitra hoe antsy tsisy idiran'Andriamanitra ny fiainako, na hoe inona koa ny vitan'Andriamanitra amin'izao fiainako izao. Fa izao no hoe matoky an'Andriamanitra dia olona miankina sy manankina ny fiainany amin'Andriamanitra. Dia hoy ny boky ny ohabolana manao hoe milamina ange ny fiainanao rehefa ao anatinao fahatokiana an'Andriamanitra io. Fahatokiana zany hoe ny anteheranao zany, ny azo damosin'ilay fanirianao dia Andriamanitra. Tsy hoe tsy manao ninina akory havako malala ny olona ny tsika kristiana, tsy hoe ny tsika protestanta mihitsy na isitsika kristiana mihitsy no ampianarina manao hoe tsy ilaina ny asa na tsy ilaina ny fiezahana. Tsy ry havako malala, fa izao zavatra mandeha ho azy ao anatsika kristiana ny fiezahana, zavatra mandeha ho azy ao anatsika ny faniriana hiasa anao zavatra tsara. Fa ny tsy mandeha ho azy ry havako malala dehibe ny fahatokiana an'Andriamanitra. Ilaina zany amin'ny fiainan'ny olombelona ny anananao fahatokiana na finoana na firaiketam-po amin'Andriamanitra amin'ny zavatra izay ataonao. Ao anatin'ny fonao io dia fenoy aoka ho feno ny fahatokiana an'Andriamanitra ny fonao. Mety betsaka mameno ny fon'ny olona, mety betsaka ny zavatra atao amin'ny olona, atao amin'ny zavatra manodidina, ny fiarahamonina, ny fanabeazana, betsaka ny zavatra mameno ny fonao hitokianao. Fa
hoy ny boky noambolana hoe tsy mampilamina anao zany, tsy mampilamina anao ny fanananao zavatra hitokiana ivelan'Andriamanitra, fa mampilamina ny zavatra ataonao, mampilamina ny fiainanao dia aoka ny fonao ho feno ny fahatokinan'Andriamanitra. Afaka malala raha toa ka nandinika taona faefatra ao amin'ny faculté de théologie dia mamianatra ny taranja anankiray antsoina hoe tantaram-pivavahana nentim-paharazana, zany hoe mampianatra ny taona faefatra rehetra zany dia misy taranja anankiray na module anankiray hoe ny tantaram-pivavahana nentim-paharazana teto Madagasikara zany. Dia izao rehefa afaka malala ray maka naniraka azy ireo satria moa taranja izay zany mampianatra azy mandritra ny taona maro, dia naniraka azy ireo andray maka hoe mandany ianareo asa izay nandiany taditoko na taona 3 taona lasa ka amin'izay na 4 taona lasa tsy tsaroko tsony na 7 taona lasa tsy tsaroko. Dia ndray maka naniraka azy ireo hoe mandehana mitety, mandehana nareo tsororo, dia mandehana mitety ny douane rehetra manerana Antananarivo, dia nomeko azy ny douane manerana hoe reto avy ny douane eto Antananarivo renivohitra sy ny manodidina. Mihoatra ny 50 tamin'izany fotoana zany reo mpianatra ireo, dia any amin'ny 7 any tany hoany ny douane izay notetezina. Dia variana be izy ireo ny tavavirana avany hoe pastera, tsy napozinay mihitsy hoe eto Antananarivo renivohitra sy ny manodidina dia ahitana douane 7. Dia hoe namaly azy moramora manao hoe namaly mpianatra moramora hoe 7 nasaiko nandehananareo, fa 50 mahery izy, 50 mahery mihoatra an'izany azy. Dia gaga izy rehetra fa ahoana pastera, zay no izy fa zay mieritreritra manao hoe eto Antananarivo renivohitra ianao sy ny manodidina dia resy tsisy olona manompo zavatra hafa intsony. Be dia be mbola douane eto Antananarivo renivohitra, be dia be vao miary ianao andeha ataovy akaiky ohatra tsy mamasina dia efa misy, amboandreo eo Ambojanahary dia efa misy, miakatra kely ianao ao amin'ny tampon'Andohalo andeha ataoko iny amin'ny rovo iny dia ao ambadiky ny rovo Andomanitra eo misy anankiroa douane Zazakambana sy ny sisa rehetra, mandeha kely ianao midina ao Ambatotroka douane 10 alina, io aty ambadiky Andafy Avaratra misy anankiray mbola misy fatsakana kely zay ao, zay anateran'ny olona tantely, tsy hitanao fa dia mbola misy olona mandeha makao, tsy fantatrao hoe izy fa misy olona makao, tsy fantatrao satria ianao tsy ao anatin'ilay réseau na tsy ao anatin'ilay tontolon'ireo olona zay tsy mivavaka, zay ianao eo anatin'ny tontolon'ny olona zay mivavaka vana kristianina, fa misy olona zay avy any Ambatondrazaka, avy any Akaratra, avy any Anjorobe, tsy fantatrao fa irainy ireo zay irainy taizazy mandeha makany mena varatra monao dia fa tsy teneninay tsona maketsy ambony manala ianao mahita tsy maketsy manosotso misy an'Andriambodolovo, midina ketsy ambony tsinjo misy Andriamaroanaka, mandeha kely etsy Ambodro misy midina fiaina makatia mandeha kely anao aty Ambohibe, avaratra kely n'Ambohibe akaiky ny Betsaraina misy isan-karazany izany rehetra dia lalovanao isan'andro. Dia avako malala ary rehefa nandray ny tatitra nataon'ny mpianatra no fanadihadiana tamin'ireny Andranoro misy Andranoro douane Andranoro misy fahalatsalatsaky misy atsika hoe misy fanafiry zay ao amin'ny tompona Andranoro dia atsotsakitsitra Andranoro ihany, mikisaketsy Ambojanaka misy firy Ambojanaka gara misy be dia be ary zany olo zany dia misy douane fandro iny dia atsika kady vorobe ray manontolo iny fiaina enina valo ary dia tsisy olona fa vahoaka be mihitsy ndraindray taxibosy anankiray feno mpianatra ary dia makasaza zay dia na hoe tena tsy fantatray mihitsy pastera kay mbola misy olona be dia be ny mitoky amin'ny zavatra ohatra zany. Dia mampalahelo izy dia zao betsaka ny olona nahita fianarana, betsaka ny olona ambony, betsaka ny olona avy any ampitan-dranomasina. Tsaroko ndray maka avy aty avy namonjy mariazy avy aty amin'ny lasoro ambany zany dia hiakatra amin'iny avy aty amin'ny résidence Mutsu hiakatra dia misy douane anankitelo eo tampona lasoro misy douane anankitelo
dia misy anankiray eo amoron-dalana eo misy toany dia misy fiarakodia tsara tare dia misy vavykely mijoro madio tsara dia nametraka stylo eo amin'ilay doany eo amin'ilay fasana mazava ho azy nidika zany dia zao ankizy andeha anatra eny ampitan-dranomasina dia nangatatsodrano afaka malala mitsika manao hoe inona mameny fonao amin'ny zavatra tianao atongavany inona fatokinaniza dia tsy gaga ianao raha ohatra ka tsy milamina ny fiainanao matratranao raha nitanjonao amin'ny fieveranao azy tsy mampisy filaminam-piainanao anao satria tsy Andriamanitra no tokinao tsy ny fahatokinan'Andriamanitra no nameny ny fonao fa fitokina zavatra hafa zay ngy tenin'ny Davida mahatonga ny Davida ny teniny ianao hoe misaoran'i Jehova ary fanahiko ary izay rery tao anatiko misaora ny anarany masina ny dikan'io teny io dia io teneno bolana io manao hoe za Andriamanitra matotoy izao zay rehetra ato anatiko ny foko zany misaora ny anarany masina satria izao ny fahatokinanao no nameny ny foko dia toy izao aho noho izany matokian'i Jehova amin'ny fonao rehetra maneke azy amin'ny elehanao rehetra dia alaminy io lalanao io izy tsy miteny hoe tratranao ilay tanjony tsy voatery zay fa milamina io lalana io zany hoe mahazo matoky ianao fa milamina io tsisy korotana io tsy mandratra anao io tsy mamono anao io mety ho tratranao ilay tanjona arak'izay irinao mazava ho azy fa mety ho zavatra hafa mihitsika io fa zao ny teambarany tenin'Andriamanitra milamina io afaka malala amin'izao andro ainan'izao andron'ny projet zao andron'ny projet izany tsy manana faniriana betsakatsika zao tamin'ity taona ty lany andro tao anaty confinement betsaka le tena atsasany sisany tatetika asa vita zao sisa ahoana ny ferotany dia afaka malala aza fenona iahy ny fonao aza fenona tahotra ny fonao aza fenona fahatokina ny vola ny fonao aza fenona fahatokina ny tebitebitsy fa zao fenona fahatokina n'Andriamanitra ny fonao rehefa ao anatinao ny fahatokina n'Andriamanitra manao hoe za manan'Andriamanitra mpandresy manan'Andriamanitra tia manan'Andriamanitra mitondro zao rehetra zao manan'Andriamanitra tompony volamena sy ny tompony volafotsy manan'Andriamanitra tompony fahazavan-tsaina ary ny teny tamiko fa manao zavatra rehetra ataon'Andriamanitra miara-miasa aso no zany fahatokina n'Andriamanitra mameny ny foko milamina ny fiainako ao amin'ny liko toko faharoa folo afaka dia misy tantara tahaka izao ho Jesoa nisy lehilahy anankiray zay nanofy nanana vision hoe za mba te rehefa ny fiainako tena mba tiako ilamina misimisy kokoa ny fiainako tiako mba ho tsara mba tiako ho tsaratsara kokoa ary dia hoy fanana nataon'i Jesoa manao hoe dia tonga ary ity lehilahy ity dia nihevitra tao am-pony izy ataoko ahoana re ny amreko ny vokatro fa zao mba fikasako marina andiny fahavalo folo amin'io liko toko faharoa folo io dia hanao trano fitehirizana lehibe dia ao nataoko ny variko rehetra dia tena hitariko ny asako hitariko ny orinasako ny fitehirizako dia ataoko zao rehetra zao dia andrava ny trano fitehirizako ataoko lehibebe kokoa dia amoro ny varoka dia amoro ny dia laza rehefa avy eo amin'ny fanahiko manao hoe ry fanahy io manana fanana be voatahiry eo amin'ny taona maro ianao mitsara mihinana misotro mifaly dia hoy Jesoa manao tamin'ilay ry adala tsy fantatra ao anga fa anio alina dia alaina aminao ny fanahinao firy avako malala ny olona tahaka izany tamin'izao fotoana nantsoina hoe corona na covid zao firy sanatria tsy manameloka azy reny isika sanatria ny vava fa tia ampieritreritra atsika manao hoe tsy diso ianao manana projet manana fikasana manana nofy tsy diso zany manana mihitsy sahima ny nofy ny tenin'ny Isaia mpaminany sahia manao projet sahia manana fikasana sahia manitatra sahia manao ny zavatra rehetra fa izao le avako malala akino amin'Andriamanitra ny zavatra rehetra matokia an'Andriamanitra aza akinona amin'ny zavatra hafa dia hoy ihany ny bokin'olona manao hoe
tsy vitany hoe mantoky an'Andriamanitra amin'ilay zavatra atao fa izao maneke azy amin'ny alehanao rehetra. Iny andika zany ny anankiray fahatokinan'Andriamanitra iny finoana fiankinana fa ny faharoa dia izao rehefa komalala fanekena zany hoe eo ampanaovana lay totetika asa indray ianao na lay projet anao na lay solitra asanao rehefa tanterahinao izy dia izao manana toetsaina mankatohan'Andriamanitra zany hoe ataovo mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra lay zavatra ataonao tsy hoe zangepiny za miankina amin'Andriamanitra fa hain'Andriamanitra ny zavatra rehetra nefa ny ataonao aveo zavatra fa ihany fa izao manana toe-posy toe-tsaina manaiky zany hoe toe-tsaina tsy miankina ihany fa toe-tsaina mihitsy zany hoe manao ny sitrapon'Andriamanitra move ao anatin'ilay fikasanao lay fanirianao move ao anatin'izany fitondranao ny fiainanao zany manaraka ny sitrapon'Andriamanitra ianao raha toka eo ampanatanterahana ny asanao ianao matoky an'Andriamanitra eo ampanatanterahana ny asanao koa ianao anefa manaja azy mifanaraka amin'ny sitrapony ny zavatra ataonao dia matoky fa mandamina anao. Misy olona rako malala indray maka nananaman'izay zahay tany amin'ny classe de première taona asa moa zany taona fahafiry taona faraiky 2010 tamin'izany fotoana zany zay moa mibiazina tao anatin'ny rafitra mbola fanagasiana dia nananaman zay mpivarotra dia samy ankizy moko dia mivarotra amin'ny tsena kely reny dia rehefa tonga tao varotra amina tsena kely dia épicerie reny zany dia tonga avany dia nanazapy dia hoy le ankizy namanay misy olona ozy izy ry zalahy mpifanila amintsika tsy ambadika azy dia mpifanila aminao zany mpifanila amindrareo zany mpivarotra dia mpifaninana ny mpivarotra dia rehefa mifaninana ozy dia izao ny zavatra nitranga rehefa mifaninana ozy satria samy tia lafo ny entana tsy ena mifanilako dia samy manana ny fomba itokiny sy iankinany ny olona rehetra dia ndray maka ozy izy satria izy mpifanila moa ozy izy dia nitabataba be ozy le olona atao ambadika tao zay zany boko amin'ilay tsena kely namanay dia ilay namanay no mitantara hoe nitabataba be ozy lay reniny lay zazalahy ambadika zareo zany le mpivarotra io efa naninona ny nalefanao le vola 200 tamin'izany fotoana zany mbola nisy 200 taratasy dia fa naninona nalefanao le vola 200 dia anka mahatsializana ny lahy tsy tokony nalefanao iny vola 200 iny ka tsisy madinika dia nalefako fa ahoana tsy mety nalefa tsy azo taona nalefany aikay lay vola taratasy 200 tao amin'ilay tsena kely tao ambadika zany zareo zany dia nandeha nanatona ataontsika hoe mpitaizana enti-parazana ary dia nafarana mpitaizana enti-parazana manao hoe ity vola 200 ty dia tsy maintsy apetrakareo anatin'ny vatasariana na ny tiroaran'ny faraisanareo vola io no miantso ny volanareo ka raha ohatra ka lefa io na tsisy aza alana mihitsy ity vola ity ao anatin'ny tiroara na ao anatin'ny vatasariana zay fametrahanareo vola fa io no miantso ny vola ho tonga kanjo ilay zazalahy kely zay tsy nahalalale zany dia nalefa n'ilay vola zay tsy tokony nalefa zavako malala kristianina nefa ireo olona reo kristianina izy fa izao tsy nanaiky an'Andriamanitra zany hoe teo amin'ny fanatanterahany asany dia tsy nanaiky an'Andriamanitra izy ary tsy vitan'izany tsy miankina tamin'Andriamanitra izy afako malalo tsy milamina ny fiainanao na ny marimarina kokoa raha tianao ny ampilamina ny fiainanao dia matoky an'izay ary ekeo zay hitondrana ianao fantany hitondrananao fantatrio Andriamanitra io hatramin'ny tsipriany hoy Jesosy manao hoe fantany hatramin'isa volondohanareo fantany ianao fa izao maneky azy fa raha drevako malala inona kosa ny tsy tokony atao ary inona ny tsy tokony atao inona ny tokony atao mba hampilamina ny fiainana mba hampilamina ny lalana mba hanana fiainana feno fahatoniana dia izao
fatokinan'andriamanitra amin'ny fomanontolo sy fanekena azy fankatoavana azy tsy fanomezantsiny azy tsy fitsarana azy finoana azy fa rinona kosa ary ny tsy tokony atao dia io tenen'ny boky no bolano ihany manao hoe aza miankina amin'ny fahalalana tsy hoe tsy ilaina le fahalalana io tenen'iko aza miankina amin'ny fahalalana zany hoe manana fahalalana zava-dehibe ny fahalalana zava-dehibe ny stratégie zava-dehibe ny méthode zava-dehibe daholo zany fomba fiasa rehetra zany zava-dehibe zany ay fitrandraka nay fiasa isan-karazany teknôlôjia zava-dehibe daholo zany rehetra zany fa tsy zany ny ekianao ny zavatra zay raha tianao ny amplamina dia zao aza miankina amin'ny fahalalana zava-dehibe ny fahalalana zava-dehibe ny siansa zava-dehibe ny teknôlôjia zava-dehibe daholo ny ay raha ny ay tao sy ny sisa rehetra fa izao tsy zany ny mampilamina afaka malala raha miankina amin'ny fahalalana moa ny olona dia inona ny farana fahalalana nge vao mampana rehefa tena iankinanao izy mampanadinanao an'Andriamanitra ny fahalalana rehefa tena iankinanao mampanompo sampy anao ny fahalalana rehefa tena iankinanao dia zao rehefa malala maka ny toeran'Andriamanitra izy tsy mampatsiaro anao ny fetranao mampireharehanao avo maika aza mampandanindany fonanao zany nge ny olany fahalalana ankehitriny tsy ny mpivavahana kristiana nge tsy mandany fahalalana oka zava firy akory ny université kristianina firy akory ny kristianina manam-pahaizana firy ny kristianina ataontsika hoe savante eto ambonin'ny tany mathématicien olony littérature be musicien sy ny sisa fa zao rehefa malala reny olona reny tsy miankina tamin'ny fahalalana fa samy nanao hoe fahasoavanao Andriamanitra matoy zao zany rehefa malala ataovy ho zava-dehibe ny fahalalana fa aza ny fahalalana ihany no ankinana aza ny sain'olombelona ny ankinana raha tianao no ananaferana milamina ampiasao toy ny fitaovana fotsiny ihany zany ampiasaina ny fanafody mazava ho azy ampiasaina ny fiarakodia ampiasaina ny finday ampiasaina ny solosaina ampiasaina ny zavatra rehetra ohatra matoy ny men'Andriamanitra zany dia zavatra mahasoa antsika Andriamanitra fahazavansaina aza etretina mihitsy fa ny lalàna matematika sy ny lalàna ny fizika sy ny lalàna ny eto antsika hoe ny zavaboary dia ny devolina anao sahanatry dia sahanatry tsy mahay an'izany ny devoly tsy manana an'izany izy tsy manana fahalalana an'izany ny devoly Andriamanitra ny mahay zavatra rehetra zay ny tenen'ny mpanao salama ny devoly tsy omniscient mihitsy tsy mahay an'izany izy Andriamanitra ny mahay zavatra rehetra noho zany tsy satana mihitsy nanao ny zavaboary fa Andriamanitra nanao ny lalàna Andriamanitra ny lalàna ny zavaboary izy no loharahany fahalalana rehetra ny boky noambolana noho zany tsy tsika mihitsy no namaivana ny fahalalana namaivana ny siansa fa izao tsy topotsika zany tsy topotsika zany ka etretsika manao hoe tsy ilain'Andriamanitra fa efa mazava ke lalàna ny zavaboary tsy ry afako malala aza miankina amin'ny fahalalana ataovy zava-dehibe ny zavatra rehetra fa izao mandolia eo anatrehan'Andriamanitra tompo zao ny zavatra tiako atao zao ny fikasako zao ny eritreretiko hitondrana an'ity zao ny méthode zao ny stratégie sy ny sisa rehetra Andriamanitra fa izao apetrako aminao zany tary io lalana mifanahinao masina raha izay ny hitondranao ny fiainanao raha izay ny hitondranao ny lalanao ary manana finoana dia tanteraka aminao iteny manao hoe izy andamina ny lalanao matoki an' Jehovah amin'ny fonao rehetra fa aza miankina amin'ny fahalalanao maneky azy amin'ny alehanao rehetra fa izy andamina ny lalanao ivavaksika tompo misoranao zay noho ny soratra masina zay omenao anay teny manome toko fa azonay atao tsara ny mahana fiainana milamina tsy mitepitepy tsy fagejany tahotra fa mahatoko kosa anao Andriamanitra dia omeo anay tompo ny fiainana milamina aoka izay rehetra anana zany filamina mpiainana zany tsy ny korotan-tsaina zao tontolo zao tsy ny faharavana zao tontolo zao no hiteraka ny faharavam-panahy anatinay fa omeo anay tsiraray avy ny tokantrano tsiraray avy ny sambatan'olona tsiraray avy ny filamina mpiainana Jesosy
efa nambaranao alainy efa ny lalana dia ny fahatokinanao Andriamanitra sy fanekenanao amin'ny fiainana isan'andro dia tario amin'ny fanahinao masina izay hiankina aminao. Aza fiainanao hiankina amin'ny fahalalànay. Zava-dehibe izany satria avy aminao fa fitaovana ihany. Fa ny finoana sy ny fahatokinanao, ny fitiavana anao no mitondra ny filaminam-piainana aty anatinay. Jesoa, taio ny fiainanay, taio ireo marary sy trano, taio ireo manana olana miantoraka aminao izay ankehitriny. Jereo ny isam-batan'olona amin'ireo fo, omeo filaminam-piainana ny mpivady, ny mpianakavy, ataovy mahay mifamela, ataovy mahay mifandray, ataovy manana tokantrano milamina ny zanaka tsirairay avy. Tompo, jereo amin'ny indra fonao ny tanin-drazanay, ny zanaky ty firenenay ity, arovy amin'ny varanaretina ny marary sy trano, amin'ny anaranao Jesoa. Amen.